Fa ho tanterana ny faraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ny volana jolay avy izao kosa ny fikonandom-pirenena izay anasana ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena tanjona ao anatin'izy ity ny amolavolana paikady entina hanatsarana ny fampiarana ny fitonjaram-pahefana eto Madagasikara. Tsikajikajy politika entina hanamorana ny fifidianana kominaly sy no hanatanterahana ny fikonandom-pirenena izay kasaina totosaina ny iraika amby roapolo sy roa amby roapolo jolay izao. Fa amolavolana paikady entina hanatsarana ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Hoy Andriamatoa Mahafaly Solonandrasana Olivier, ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tanjona tokoa ny ametrahana lalàna fehizoro, hoy ny ministry ny atitany. Tiako ny manambarantsika eto fa tsy misy ny eritreritra avy amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe mitady paikady hanemorana ny fifidianana kominala. Tsy misy ihany koa ny kajikajy politika fa zavatra efa nidinina hatramin'ny ela izy io raha tadiditsika tsara fa nanomboka tamin'ny 8 sy 2 arivo dia efa nisy ny fikatsahana ny hoe ahoana ny tena ahitana paikady ahitana ny tena lalana mikasika ny fizaram-pahefana amin'ny maha malagasy atsika satria raha miresaka izany décentralisation zany tsika be da be ny ataontsika hoe ny fomba na be da be ny atao hoe ny lafiny zany hoe décentralisation zany ny fizaram-pahefana ny Frantsa dia tsy voatery hitovy ny fizaram-pahefana aty Madagasikara ka nandritra zay taona maromaro zay tsika dia efa mitady ny fomba hoe ahoana no atao mba hatongavana amin'ny tena lalana marina hoe tena malagasy décentralisation amin'ny maha malagasy atsika mba hatongavatsika amin'ny tena hoe politika marina mikasika zay fizaram-pahefana mba hisiny hoe fampandrosoana marina eny fotony satria tsy tokony adinotsika fa anisany kitro ifaharany fampandrosoana eto Madagasikara, kitro ifaharany politika akapobeny ny fitondram-panjakana ankehitriny io lafy ny fizaram-pahefana io tetra ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana kominaly tetra andany ihany koa zany ireny volavolan-dalàna zay niainga tany amina teny meram-pirenena teo anatrehan'izay dia nieritreritra ny fitondram-panjakana fa tena marina dia marina tokoa fa hoe tokony apetraka aloha ny lalàna fehizoro zay hitantana ny fehezana marina hoe ahoana moa zany hoe fizaram-pahefana zay. Ho voasolotena mandritra ity fikonandom-pirenena ity avokoa ireo vondron'olona maro samihafa raha tsy teny afa-tsy ny fikambanana tantsaha, fiarahamonim-pirenena, tanora, sembana sy ny maro samihafa tsy voatanisa. Atolotra amin'ny parlemanta ny fehikevitra tapaka mandritra ity fikonandom-pirenena ity. Nasi ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana resaka tokoa ny mazava-dehibe ny andraikitry ny solombavam-bahoaka sy ny fitondrana-panatanteraka eo amin'ny famolavolana ireo volavolan-dalàna entina hampandrosoana ny firenena.